Tanan Jesosy ndray any tononona amintsika rehetra. Misy an'ilay toko sy andininy any amin'ny Matthieu toko 7:27 hoe aza milaza olona ho rainareo etỳ antany fa iray ihany ny rainareo dia Andriamanitra ilay any an-danitra. Zay le izy. De ny zavatra misy anefa ny ankamaroan'ny mpino dia manome tsiny ny rafitra katolika. Paparay masina tondroina fa bibidia tsy hoe miaro ny katolika raha manao an'ity pub ity fa juste hoe pub de réflexion fotsiny le izy isaintsainantsika zany manoloana ny toe-po tokony ho ananantsika. Tondroina fa hoe tsy biblika ny rafitra katolika misy hoe monseigneur efa nilazaiko teo hoe ny paparay masina sy ny hoe mon père sy ny sisa rehetra kanefa izao izay rafitra izay ihany no navadiky ny fiangonana zandriny. De raha mandinika isika any amin'iren'le fiangonana lazaina fa mifo ohatra hoe mialatsiny no nandreto anaram-piangonana reto Rema, Refia, inona koa Apokalipsia, Ziona sy ny sisa rehetrarehetra zany. Manana ny bishopny ny mpaminaniny ny apôstôly sy ny sisa rehetra. De raha dinianao ny mpino ao anatin'ireny fiangonana ireny rehefa miantso an'ilay mpitarika fiangonana izy de izy hoe ikaiky papa dada rija na tsy fantatra hoe dada tsy fantatro be da be mialatsiny amin'ny anarana voatonony i dada izao dada Benjamina na i kaiky Benjamina na i dada Mayol na i neny Zo na i neny Anastasia na i tsy fantatro be da be ohatr'izany. De ho iaho hoe sao de resaka toe-po le izy sao dia hoe disoko ny hafa mba hanamarinako ny tenako satria leny olona ireny ireny mpino ireny religion ireny dia faly fotsiny izy misible ny hafa ary mandiso ny hafa kanefa ka izy ary tsy resy lahatra akory ny amin'ilay zavatra andisony ny hafa. Dinio zay zavatra ampitaiko zay. Mirahasoa antsika rehetra tahin' Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny.